miopana indrindrandrindra amintsika tanora amin'izao fotoana izao, zany hoe mitodika amin'ny ireo tanora mpitolona. Za moa tsy hanona intsony hoe Gen Z satria arak'ilay fandarantsika farany iny hoe le Gen Z efa malheureusement lasa galvanisé, lasa tanteraka zalahy mialatsiny, tanteraka zalahy ny fanatsatsoana azy, ny fanalefahana azy, ny fanapotehana azy avy ao anatiny. Il faut dire les choses, tsy mamenatra ny teny an'izany. Noho izany dia tsy tena Gen Z satria lasa tsy fantatra intsony izy ny tompony amin'izao fotoana izao. D'ailleurs ny lohany efa tratran'ny contrôle judiciaire dia araka ny teny felana zay any amin'ny poste iny hoe tsy mahazo miteny zareo zao noho izay contrôle judiciaire zay a. Dikan'izay zany dia tena mampalahelo les situations ny tanora hoe moi je dis carrément on a trahi les jeunes. Zay ny marina. Namiditsika izy ireo a, ny fitahtsika izy ireo a, dia reo izy ireo sanatrian'izany ohatran'ny basina rary fito, sady tsy takatry ny mpanohitra nefa tsy rarahin'ny mpitondra, dia tsy atany tsy aparafara. Dia zay no nahatonga ny teny hoe non, tsy afaka hijery fotsiny an'izany zahay eto fa tsy azo dinganina ny tantara fa tsy maintsy mitenitsika ny momba an'izy ireo. Ka ny lohahevitra androany dia hoe ry tanora, raiso ny ankehitrininao. Zay lay raiso ny ankehitriny politikanao, ara-politika. Zany hoe alohan'ny tenenana nosy tanina moa dia azavaiko ny hevitro hoe tamin'ny voalohany nareo mouvement populaire. Mouvement populaire zany a tsisy resaka politika mihitsy na dia nanala mpitondra politika azy, bien sûr. Fa mouvement populaire izay azo lazaina hoe s'inspirer sy naka inspiration tamin'ny mouvement Gen Z maneran-tany. Dikan'izay mouvement le izy. Fa na tiana na tsy tiana dia misy ifandraisany amin'ny raharaham-pirenena surtout ny lafin'ny politika. Tena mpandehanana teny dia misosoka eo anelanelany eo ny kapisaty sy ny mpanao politika dia vous avez été snobé, zay ny marina, fa natao motifa fotsiny a ny anaran'ireo Gen Z sy ny fiainana ny tanora mba ahafahana mahazo mandat populaire, ahafahana manao an'ilay transfert an'ilay tolona makany amin'ny politicien. Za zany tena mahita on vous a volé votre révolution. Nanay taonay mahitsy be le izy. De nanao tentative anareo ny récupérer an'ilay mandat anareo populaire, efa lasan'zareo le izy. De hitanareo mireny fanehoan-kevitra amin'ny Facebook reny hoe petrany etsy zandry, tsisy ilana an'latsony, sisa sy ny sisa. De miteny nareo hoe mbola hiezaka ihany aneho hevitra eny amin'ny 13 mai isaka sabotsy izay raha tsy diso tandroany nisy a. Bon, je respecte, fa raha zay manokana aloha no antaninareo dia efa obsolète zany zavatra zany satria tsy haiko hoe misy force de frappe ve zany, miaino ve zareo sa tsy miaino. Ho anay aloha manokana dia hoe tsy miaino ary tsy mandray mihitsy izy. Faharoa manarakaraka an'izay a, ilay situation mihitsy no mahita hoe nareo mbola manantena zavatra ve hoe mbola andeha iona amin'ny PRRM, iona amin'ny PM, iona amin'ny panina, nefa efa samy namoaka vava aminareo daholo reo hoe mianara aloha politika ho zay ny PRRM. Ny tary amin'ny panina moa dia efa mazava be ny azy ny teniny hoe tsy misy mahongana ny Assemblée nationale zany eto sy ny sisa. Ny SMPM nandray anareo ihany izy fa c'est une courtoisie, fahalalam-pomba mba hikalmena an'le jeu. Donc zany a, za mahita lany fotoanareo, lany andro nareo mbola hoe hanao fivoriana etsy sy aroa dia hitondra ny feonareo any amin'ireo olona ary handeha hilafika amina olombe anankiray. Toko mahitsy be ny azy zany basy aty fitiavana. Or tanora malala isany a. Il est temps de basculer avy amina mouvement populaire ho amina mouvement politique am'izay. Nareo masy tena zay tsy manao politika, tsy mety zany satria le zavatra efa politika am'izao fotoana izao.
efa dépassé par le temps les mouvements populaires tsara iny tamin'ny voalohany tsika mila mahay misadapte ary mahay mirebondir ao anatina situation situation androany tsy situation rapitso mahatonga amy teny an'izany de zao efa hita mazava fa manomana fifidianana daholo reo manomana daholo ny tim modimodoba amy teny kely eo izy fa efa fantatra fa efa manomana any de leur côté izy tsy fantatra zany ambadiky any ny HVM moa tsy aindrenesanareo teny intsony ny au niveau ny tsy hoe PRRM fa le loko maitso tena efa mazava be satria ny fokotany tsy hofidiana fa ho tendrena ny amin'ny HCC efa namboariny ny CENI amboariny tous les signaux eo amin'ny tableau de bord sont verts pour l'élection alohatsika tsy manao déni de la réalité ianareo mbola lany andro hitondra ny fanirinareo any am'ireo olonareo zay tsy mieritreritra mihitsy ale résolution-nareo fa manomana fifidianana sy ny fomba anaovana le fifidianana sao dia votsodro eto tsika donc tsika aloha satria mahazokinareo ray no tenenana eto mba tanora zay fa tanora zokiny hoe nareo mbola manofo hoe isy fiovana toe-tsaina mety andray ny résolution-nay misy concertation tena izy reo tsy asa loha am'izany fa ny azy efa mazava ny zavatra ho ataony donc zany tara départ nareo zareo efa maka départ jereo fiteteza-paritra io na inona lazantsika efa propagande avant l'heure io manao daholo reo ianareo mbola variana hoe mbola angataka audience ary angataka audience atsy mbola hiresakatsy mbola hivory zahay oui ilaina mivory fa za mahita hoe raha tianareo mbola hipeser ao anatin' zao échiquier zao dia zao ny fotoana maka décision nareo ho mouvement hivadika mouvement politique am'izay ny mouvement jeune aloha tsy lazaiko tsony le hoe mouvement politique mouvement GNZ fa mouvement politique constitué vanareo force politique ary eo no force anareo satria na tiana na tsy tiana dia ianareo misy poids fa maninona no ianareo no voatery andeha hitady fialofana am'ireo dinosaure reo fa maninona anareo no voatery andeha hilafika sy lampilampy am'ireo sy andady am'ireo fa raha tokony izy reo no mandeha mandady aminareo satria manao opération d'achat la preuve nalainy ny akabeazan'ny olonareo dia lasa manao communication zareo any aminazy tiako tenenina zany de hoe raha zany amy toeranareo fa tsy manery fa ataoko ao public eto le izy de zao hoe préparez-vous pour le combat amin'ny élection aza manofy fa tsisy zavatra iova zany ao donc homano ny base politique arynareo nefany ary zay fantatry ny fitondrana fa inareo manana base azadiny fa force anareo zay nareo manana base zareo tsy manana de ina nataony mikotikôty anareo aty ambany aty izy hanangana base ety seroa nahitra aty amy diaspora aza de fa miketriketriky am'izany reo hoe hanangana base politique à partir ny élément ny mpitolona zany hoe manao mercato zany zalahy zany zao mitsipitsipiny ety seroa on va prendre les têtes pensantes de reo no asaina manao zavatra ka inareo mbola andany andro anao résolution mbola tsy hoe ratsy hoa fa efa tsy antsony fa efa zalahy efa zavatra hafa ka za zany te anao électrochoc anareo hoe mobilisez-vous en force politique am'izay zareo zao manome ohatra atsika tany Népal isika varina tam'le hoe Népal de le mouvement GNZ Népal nandrava zavatra tsy iny loatra fa Népal natafavoaka bola après niny raha tsy diso olony zareo lasa PM sa lasa président avy eo voilà ny abotirana izy donc zany efa tsy tafavoaka tam'le teo satria songonany zalahy nareo zao zany mila manomana an'izay zay aloha zany anomboako ny fanokafam-bavony fa de miarabany mostanina atsika tonga somatsara eto indray fa dia menanao fitenena miarabanao paster ary miarahaba ny mpijery-atsika rehetrarehetra sy manaraka ny pejy tsara fanomboana izany paster ary mbola miarahaba andreo tanora zay mbola tsy kivy ny anako tondrako ny teniko fotsiny am'izao izy fa tohizako eny ny paster teo hoe raha nasina mianatra politika ianareo
de misy antony manokana satria le politika fanao andavanandro sy le fanaovana ao amin'ny firenena iray ohatra nefa tsy mitovy am'le politika ataon'olona ataon'ny mpanao politika am'izao zany ao Madagasikara, ataon'ny mpitondra am'izao zany e. Allo satria misy ny atao hoe alliance contre nature be dia be efa miforona any ambadimbadika any. Tsika mbola variana mitondra an'le izy hoe tolona. Tsika mbola variana mitondra an'le izy hoe marary ny vahoaka. Ary tsika malagasy indrindrandrindra mbola mitondra am'le hoe fanaovana politika amin'ny fo. Nefa ny zava-misy am'izao efa tsy antsony tondran'olona an'le izy satria efa tsy misy idéologie intsony zany le mpitarika le leader d'opinion rehetrarehetra fa resaka intérêt économique daholo ny zava-misy. Raisiko ohatra zany hoe ny asa président de la république am'izao ohatrany tsy le hoe mpitondra firenena intsony chef d'état manana ny directive, manana politique tondrana an'le firenena fa ohatrany directeur général ny holding migérer ny groupe, ny intérêt-ny groupe zay misy ao amin'ny firenena. Sarotra be manazava anazy, tena sarotra be satria tena resaka intérêt financier foana zany mi-intérêt miprimé am'le intérêt général amintsika amin'ny tena am'izao. Tsy nitsahatra izahay nanao antso ny resaka amin'ny tompon'andraikitra maromaro. Eny ary na de ireo manam-pahaizana resahana be théorie be zay sorte be diplôma ry zalahy de mamoaka théorie amin'ny masom-bahoaka isan'andro rehefa tena jerena ny zavatra misy sy ny zavatra ataony ohatrany hoe efa misy intérêt iarovany ao ambadika, fa misy olona mikaramana azy zany eny ao zay ny tena marina. Zay mahatonga le hoe ny zavatra takitsika hoe le tolona efa tsy antsony, efa tsy asian'olona sira ntsony le tolona. Tsy haiko, mahatonga anay somary tsy kivy fa ahoana zany ny amoazana, ny ambopo tsika malagasy am'izany rehetra rehetra zany. Zavatra mety tenentsika androany hoe tia misy dossier ray, misy zavatra tsy mety ao, misy zavatra tena hoe trafika ohatr'izao de androany izy malaza fotsiny, mandalo fotsiny eto amin'ny Facebook na atao resabe. Afaka andro vitsivitsy ohatrany angano le izy, ohatrany tantara fotsiny le izy, ohatrany tsisy miraharaha le izy de miala tsiny miteny hoe vazaha am'le izy hoe ohatra hoe laisser passer, laisser faire. Nefa itsika mafana fo foana am'le zavatra. Manao antso avy atsika any am'le hoe tafika. Inona moa tokony ampiantsika an'zareo? Satria samy miaro ny tombotsoany io am'izao, tena samy miaro ny tombotsoany io. Manao antso avy atsika any amin'ny fitsarana, encore pire
samy miaro ny tombotsoany ihany io. De hoe ary am'izao a efa miandrahandra daholy ny olona am'le fanaovana politika ao Madagasikara hoe mba ho poulain-ako, mba olona akaiky anahy hitondra amy manaraka, mba hitohy ny business. Zay le terme hoe mba hitohy, miady hoe iza ny hitondra amy manaraka mba hitondra ny businessiny. Fady zafady vetivety kely a. De zay moa nitondrako an'le izy pasteur. De raha ao anatin'ny vanim-potoana ny fanavaozana isika am'izao zay tariny colonel Mikael Randrianirina, de mametraka fanontaniana foana izay hoe miroso makaiza moa izany fanavaozana zany a, raha ohatra ka am'izany fomba fijery zany hoe samy miaro ny tombotsoany ny tsirairay na ao anatin'ny fitondrana io ary tsy mitombo fomba fijery, satria samy manana ny patron an'le olona am'izao, tena samy manana ny patron. De maninona ny vahoaka, ny tanora atao fitaovana, ary le vahoaka atao fitaovana am'izao raha amy zava-misy am'izao jerena tena tsy tonga saina mihitsy fa variana miteka atsika. Raha mijery vaovao mandalo eto amy tambazotra sosial fotsiny a, tambazotra tserasera, hatrany amy fivavahana efa misy disadisa manana an'io a intérêt-ny tsirairay io. De io moa ny tiako lazaina hoe efa aiza ho aiza misy atsika am'izany toedra ray zany a. Inona ny tolona anohizatsika an'le zavatra raha tsy misy réorganisation enjany, tsy mino aho hoe mbola misy antenaina, satria io moa efa miroso any am'le ozy pasteur ty hoe miroso any amin'ny fifidianana ny olona, fa fifidianana manahoana? Inona ny azo antenaina amin'io fifidianan'io? De rehefa tsisy antenaina am'le fifidianana, tsy hitako zany antony a nandrodanana ny fanjakana nisy teo, satria ny teo ihany a ny iveriny eo a hitantsika ny zava-misy am'izao a, tsy hitako ny zavatra antenaina. Fa zay aloha ny tondrako tari-dresaka pasteur, de alefako any aminao aloha ny fitenenana. Merci beaucoup. Tohizako ny ateo mba rahanao manao karazana historika kely tsika ny am'le tolona izay nisy teo. Nareo moa teny hoe rano sy bidon jaune sy jiro no namporotsaka ny olona teny an-dalana. Tsia, ino no goutte d'eau farany nampideborde an'ilay coupe, fa ny zavatra efa ela tao anatin'ny fony malagasy, tao anatin'iny zavatra iny de hoe ity no occasion farany, mialatsiny ataoko hoe farany, ity no fanantenana nandrasan'ny malagasy hoe andao a ararotiny io resaka bidon jaune io, ary na mpanao politika dia nanararotrany io daholo hoe za raha misy an'ny Baba, za raha misy an'ny Clémence, za raha misy an'ny Lili, ary za raha misy an'ny JNZ, fa iny a ety ivelany, fa le fond du problème de zao hoe misy ras le bol atao amin'ny malagasy hoe ok zay ça suffit. Dia iny no pitikafo nitarika ny olona nakeny an-dalana. Marina loatra ny teny felana
zay ny teny hoe allo azava ozy felana fa tsy isika rery no mitolona fa tam'ireny moa no nalaza de GNZ de le logo GNZ tout le monde était GNZ. C'est un peu comme je suis Charlie tanareo rehefa misy phénomène fait divers antranga dia je suis zao na de tsisy am'zany akory ary samy nanao an'iny daholo ny olona fa am'izao zany vao mipoitra le hoe efa nisy faction fractionn'olona marobe tao a efa niomana hanao zavatra fa niandry daholo tany ambadika tany hoe iza no asa hamaky baolina iza no andaka an'le baolina voalohany de le olona nandaka an'le baolina de ny GNZ sy ireo hoe tsy manaiky lembenana sy ny sisa fa tsy ireo ny rôle mialatsiny aminareo a GNZ ary tsy manaiky lembenana reo zao mory zareo hoe noho zareo manana fanetretena le vahoaka efa te hanova ny problema le hoe tolona de hoe on va tout changer rupture totale renouvellement de l'échiquier politique zay ny tena atao an-tsainy malagasy de tena mpandehanana nisy détournement le tout légal fanalana fotsiny any Rajoelina lasa zay sisa zany hoe lasa neniena ilay barème zany hoe on a placé la barre très élevée hoe révolution ary zay ny antony natonga anay nanangana le hoe gardien de la révolution hoe iny hevitra voalohany iny no arovanay zay tsy miaro an'ilay refondation mialatsiny misy masasany nareo izy mba gardien de la révolution nefa tsy miaro an'le refondation ka le hevitra tamy voalohany no arovanay le FDB tamy voalohany hoe ity ny fotoana fahana amy raha zay tanteraka an'ilay monde politique malagasy efa makaleo izy mianakavy reo makaleo daholo taoko mahitsy be ny aho dia naza zao raha de tena mba nanana engouement populaire rehefa nahita an'le tanora GNZ sy le tsy manaiky lembenana hoe tairo am'izay aranga fa tiany occasion sisy ohatran'ity a mialatsiny aminareo fa zay le izy de aveo nefa nampidinina lay barème tanao ohatran'ny olona manao ohatran'ny olona miady varotra na karama hoe ohatrinona ny karama tokony ho aminao zany izy le manao entretien de mba miteny zany le olo hoe mba eo amy 10 millions de so de mba prétentieux loatra de nampidinina kely 5 millions de nampidinina le izy de lasa hoe tolo légal miala Rajoelina sy ny firongony fa tsy ny tolona iny zany amiko de efa nisy déviation sahady ny tolona de hoe kofroka ny mpanao politika malagasy fa leo gasy ary mila manova tanteraka ararotana zany manala ny Andry Rajoelina et compagnie et tout ce qui est consort tout ce qui a derrière tous ces partis politiques véreux pourris reo rehetra reo zany y compris ararotana daholo zany anaovana kofrokan'izy rehetrarehetra de nampidinitsika le barème de hoe rehefa miala fotsiny Andry Rajoelina le firongony ary mbola tsy lasa fa Rajoelina zany hoe fa memiena Andry Rajoelina sy firongony de aveo ndray de mba Andry Rajoelina fotsiny fa tsy manina raha io any le firongony zany hoe fa memidina l'exigence populaire mba mpalahelo le barème zany ataotsika ambony de nenidina de farany aty amin'ny zara fa mahazo moyenne tanao ohatra le mpianatra reny mba mahay any de rehefa mahazo 10/20 de fa zay ny zava-dehibe nefa tsika tamy voalohany mba nitetika azo mention très bien amy baka ataoko sarany ohatra le izy de fa en se comptant hoe rehefa mahazo moyenne de fa zay ny zava-dehibe ary zany no communication ny politicien am'izao fotoana zao hoe fa ina mbola tadiavinareo fa tsy efa niala ve Rajoelina de mbola inona ihany non ny tadiavinay nareo mianakavy mihitsy ny ray atao kofroka za radical be aho nareo mianakavy mihitsy ny nanimba n'ity fireneny ty on en a marre de vous voir moi je le dis on a assez de voir votre tête le système mihitsy no efa pourriture à Madagascar donc aza mpidinina hoe efa nety kosa ty fa mbola mitadinina tsy mety satria ny tena le système nampidinina de ianareo anefa ny ry tanora malagasy malala isany le mpitolona handeha hitady fiarovana sy mpitondra teny am'ireo olona reo logika ave zany combat anareo zany ry tanora le combat anareo tamy voalohany de hoe anova système de nefa le olony système no asainareo hitondra ny feonareo réfléchissez un peu vous êtes des intelligents et des intellectuels le olony le système zay horavanareo ve no andrasanareo hiaino anareo sy comprendre anareo mais vous rêvez
peut-être raha mafy be zany teniko zany tsy manambaly anareo fa te amerina kely ilaina le électrochoc ndraindray hamerenana andray an'le saitsika izay mahatonga ny teny androany hoe raiso ny ankehitriny hoe ça suffit tsofony sifflet ok zay la balle est dans votre camp fa maninonareo no ilampy am'ireo olona reo reo ne nanao tatoreraka anareo foana hatram'izay ka ny zavatra nalasan'ny firenena na tonga ny olona raha nandiky nareo tam'ireny fotoana reny ny olona nylatsaka teny an-dalana zay lahatra olona tsy mbola nanao grève hatram'izay ny ainany be de be ny afaka mijoro vavolombelona to misy olona tsy mbola nanao zany nahita sary misy tam'ireny ray aman-dreny fa fotsy volo bebe dadabe iny mba miaraka am'le saina inona izy nga moa manantena ho anazy tsony azy efa pension tadiaviny fa ny antony andehanana eny de hoe enfin ho avy am'izay le libération an'le firenena hatram'izay tsy hoe 16 ans passé any fa depuis toujours dia am'izao tsika miteny zao maninona manao analyse fa maninona no tsy mahazo olona ianareo Gen Z ataontsika hoe tena izy am'le hoe mirotsaka an-dalana aviako ty fa averenamiko raha tsy mitombona ny tsy azahoanareo olona tsony am'izao fotoana zao de satria zao nanantena reo olona reo hoe ianareo tsy négosy am'ireo olona rehetrarehetra reo fa tonga dia hiimposer nareo ny zavatra napetrakareo quand vous avez troqué zany zavatra zany tamina zavatra aty ambanimbany aty donc tsy taitra tsony ny olona miantso nareo de tsy mamaly ny olona zareo koa moa manatsatso anareo zareo koa mivide anareo avy ao anatiny zareo koa midilue anareo zareo koa manao pluralisme ny Gen Z misy Gen Z pro fitondrana misy Gen Z contre fitondrana misy Gen Z anelanelany tsy fantatra sady tsy anyatsy ny tsy an'ny aroa de mody hoe zay olona mba misaina mandiniky zay fa raha hitanay fa zao diplomate daholy akoatran'le zava-misy zany dia tsy satria nareo tsy mikristaliser tsony an'ilay attente populaire de ozy ny olona rehefa mantany zareo amy Facebook sy any amin'ny arabe fa maninonareo no tsy andeha maninonareo tsy mandeha mamonjy an'ilay etsiky ny tanora eny Ambohijatovo sy ny any 13 mai de ozy hoe vizaky zahay zay le teneniny olona tsy manana heritso zay hanaovana ina filaza zany hanaovana tolona tsy hoe vizaky izy fa desu izy fa tsy tonga tam'le zavatra ny fanarahana tany am-boalohany satria na ohatrany hoe nampidinonareo le barème donc za zany mahita hoe raha tianareo mbola hanohizana an'lay tena tolona miverena am'le source an'le tolona lay virginité politique anareo no nandrasan'ny vahoaka les ruptures totales le renouvellement les classes politiques izany nandrandray ny gasy fa tsy tafavoaka le izy dia eo anelanelany eo de nareo nefa ny matahotra hoe zay tsy manao politika fa zay mitaky ny zoanay oraky izy alohan'ny taky ny zoanao tsy maintsy ianao no mandray ny volant fa za manonofy atoandro hoe iza re mba on va vendre au plus ino filaza zany on va vendre au plus offrant izany mba ireprésenter anay izany tsisy ireprésenter anareo zany reo fa ils vont vous sucer jusqu'à l'os et vous le payez déjà cher maintenant reo reny nahazo any rezo reny nahazo any karine mbola tsy tapitra io donc il n'est pas encore trop tard fa ho iaho hoe constituez-vous en force politique am'izay entrez dans la cour des grands ajanony am'izay ilay mialatsina tanora ilay hoe sarinady hoe anao fanambarana kely ery fanambarana kely constituez-vous en cerveau politique raha izay faharoa ao anatin'ny tolona eto Madagasikara isika malagasy dia mitady figure emblématique foana hoe izany olona afaka mikristaliser an'ilay lay tolona olona mikristaliser an'ilay izy ohatra zao tamin'ny 91 de hoe Zafy Albert après misy tsy d'accord fa mba misy figure zany ohatrany hoe gasy mantsy tsy mila hoe bon tolona zany marina fa tsika miteny hoe zay tsy manoana olona fa manoana foto-kevitra mbola ela be zany vao pasy amy gasy fona miteny an'izany
de ozy nareo akagny ny gasy atsiaro tena génération telo vao atsiaro tena ny gasy raha isy hitanareo le tovovavy mezanareo Facebook le resaka hoe cultivatrice cultivateur iny 80% ozy lazain'ny olona fa hoe mpamboly zany efa olona tsy mpamboly fa kaizy ty le recensement ara fopona any amin'ny fokotany de atao cultivateur dolo zay olona tsy manan'asa cultivateur inona nefa mipetraky any ambodiny sotry mipetraky ary A67 de atao cultivateur satria tsy manan'asa donc zany mbola ho lavitra be zany conscientisation zany ho anareo rehetra zay maneritrehetra conscient idéaliste be tsika tsara le hevitry tsika tsara le objectif atsika fa mbola ho ela zany raka izy mbola ho ela zany ry namanao miersera aminareo zay hoe manova rafitra tsara daholo zany fa concrètement inona no azo ao il faut se constituer en force politique mialatsiny ataoko mahitsy be il faut que vous prenez la décision de prendre le pouvoir raha tianareo nanova azy alors il faut se dire les choses aloha tsika tsy olakolaka tsy fandainga eto fa raha mbola tsy conscience zay nareo fa mbola andeha anao atrikasery anao atrikasety atélé riky vorivory ary fanambarana Facebook les gens en ont marre d'entendre des fanambarana fanambarana bandeau rouge anao fanambarana ndray hoe amory vahoaka ho ny sasany efa manambanambana koa ny sasany hoe zay mahavory vahoaka mafeno any devant gare satria efa niteny taminareo jeronareo tsara ho fa ho adoben'ny olona fa amorinareo vahoaka eo ary anao démonstration de force zareo satria zareo manambola de vao maiky nareo vita matavy za zany teny hoe prenez du recul atsangano mouvement politique tadiava figure emblématique anankiray préparez-vous fa rehefa manao an'izay anareo misy miteny mantsy hoe aizany ananankizy volan'izany satria zareo ane ka nany crédit ratsy ananany azadino fa tao anatin'iny tolona iny akizy reo nana crédit fa ny olona nanatona azy ka namatsy an'zareo tamy zavatra nilainy rehefa hitan'ny olona fa misy force nareo rehefa hitan'ny olona fa misy force nareo tsy adala reo fa misy ho avy anjaranareo ndray misivana am'izay fotoana zay je suis très transparent teny eto zany teneniko direct eto le satria tsika tsy tsy afaka hoe amory anareo raha tokony izy tokony amory anareo tanora any ambadika any de miteny hevitro fa sarotra be moa ny anaovana communication tena lavitra de aleoko ataoko mahitsy eto de samy maheno daholy zay zany ny any ny zavatra tiako tenena hoe aza mandany andro aza manonofy aza mieritreritra idéal be fa soyons terre à terre ao Madagascar rapport de force any miasa inona le rapport de force fahefana zay ihany no azoko zay ngamba nolazako azy fa averiko any amin'ny mositany fitenena raha ohatra ka manana anozana zay izy eny paster mialatsiny mora moa ny tenenantsika anazy teo mitondrantsika an'le resaka fa noho izy atsika an'le izy hoe io drame Madagasikara io zany io ataontsika hoe drame mihitsy le izy misy fanontaniana tiako apetraka hoe manana capacité intellectuelle et financière hanovan'le zavatra isika malagasy sa tsy manana eo zany ny fanontaniana mipetraka satria raha capacité intellectuelle ny jerena to manana ihany tsika manana reo tanora tena mahay tena nianatra capacité financière ve antsananatsika manana isika satria fananana be dehibe reoko fa mivoaka ho an'izy makaiza zay koa mbola fanontaniana zay zany no izako n'le resako tamin'ny voalohany hoe matoa misy groupe économique matanjaka aorinan'ireo za manko tsy te hiteny reo hoe mpanao politika satria raha manao politika zany manana idéologie à défendre manana vina
anasoavana ny vahoaka. Zany ny fanaovana politika. Fa ny toe-zavatra misy am'izao a, tsy le viana ahasoan'ny vahoaka ny mamaika, zay no nitondrahako an'le resaka tamin'ny voalohany, somary sarotra be na nazavana azy. Satria ohatran'ny intérêt ny tsirairay ny miainga. Raisiko ohatra fotsiny, mijery antsika any avaratra. Rehefa nandeha nakaty zany ny délégation any filoha-pitarika ny refondation, le avy tany a Moscou, de nanao sonia ny hoe omena ny Frantsay ny ny port ny fiara-miasa fanatsarana ny port ny antsaranany. De volana vitsivitsy aty aoriana, hoentina indray ny délégation rosiana ampanantenaina hoe omenanareo indray ny Ukraine ho velomina ny Ukraine. Io manko mampiahiahy hoe inona zany ny tiana ho katsaina ao anatin'io firenetsika io. Fantatra ny zava-misy eran'izao tontolo zao, fantatra ny géopolitika misy am'izao, za situation misy entre ny Frantsay sy ny Rosiana zany. Io manko te hametraka fanontaniana ihany hoe misy zavatra tiana ho volena ve ao amin'ny firenena? Misy zavatra mamofady tiana tongavana ve mba ahafahana mitazona ny fahefana, ahafahana mijanona eo amin'le système, mba misy groupe afaka mitrandraka ny harem-pirenena fotsiny. De ny vahoaka moa na mifamono tsisy rarahiana an'izany. Zay zany ny tiako hatongavana tamin'le taridresaka tamin'ny voalohany. Io moa na ny communauté internationale anie zarany ary misy firenena mifamonony ao anatiny, satria maninona tombotsoa aniny. Zay raha tadiditsika ny tantara tany amin'ny année 90-80 tena ady tsy fankahitana tanàna Afrika, fa iza ny tena mitondra nahazo tombotsoa tamin'izany fotoana zany? Ireo membre ny communauté internationale miseho firenena matanjaka am'izao, satria ny famoniny afrikanina fa izy zalahy mitrandraka ny arena ihany taty aoriana. Fa saingy tato ato zany manomboka tonga saina ny firenena afrikanina be de be hitatsika izy mandroso reo. Tena mandroso ny pays afrikanina am'izao isika malagasy izay nanadalan'ny afrikanina tamin'izany fotoana zany viravira zany hoe afrikanina atsika tsy afrikanina zao isika ndray zao miverina any aoriana tany amin'ny année zay difficile tamin'ny continent afrikanina ho tonga am'izany ihany itsika malagasy am'izao. Zay koa anisan'ny nitenenako tamin'ny voalohany hoe na ny miaramila roa ampametram-panontaniana am'izao hoe tena mbola tandroka aron'ny vozona ve ny zava-misy ao a Madagasikara. Toizako ihany le resaka, io moa ny fomba fiady, satria io groupe invisible io efa tsy fantatra tsony iza daholo reo, fa tena matanjaka de matanjaka izy satria azafady ny eo amin'ny palais présidentiel ary amiko efa tena hoe impuissant, satria misy économie souterraine be de be azon'ireo groupe reo mandeha ny clientélisme.
De zay le resahako teo hoe lay filoha pirenena eritreretany le filoha mitondra an'le firenena zany lasa ohatrany DG fotsiny izy, ohatrany DG, directeur général, migérer an'le société holding, fa iry zalahy miady le intérêt-ny ato ambadika no mibaiko. Ao ny manome vola ny membre-ny assemblée nationale de ataova an'izao de atao de korontanina kely aty de tandremo ary maneo an'zy de eo mametraka fanontaniana ihany hoe iza tsy tonga saina ve ny gasy hoe iza ny tena manana tombotsoa amin'io privilège amin'ny marché public, protection monopole, mitazona am'le hoe zone de non droit tsika, de amy resaka fitrandrahana extraction, fitrandrahana sy ny exportation illégale rehetrarehetra, de maninona le rafitra mipetraka tsy mahavita manao ninninona satria ny olona atosika ny zalahy ny tonga eo amin'ny le système de rehefa mihinana moa ry zalahy, inona moa ny ataony andeha hanova rafitra hanova le olona, tsisy tombotsoany zany, tsisy tombotsoany andeha hanova an'izany. Io manko nitenenako teo hoe sika malagasy ve mbola tena vonona, tena mbola tia tanindrazana satria raha mijery le moyen de communication na amin'ny tambazotra tserasera na amin'ny télévision iran'ny Madagasikara, mirona makany daholo zany le vahoaka hatram'le manam-pahaizana ny resahako teo hoe tokony manana capacité intellectuelle andinika an'izany rehetrarehetra zany. Inona moa rarahinay an'izany, inona moa rarahinay an'izany vao mainka raha mbola misy tombotsoa ho anay, raha ilamina ve io système io, azo 4-4 ve zay, azo V8 ve zay, andeha hiatsena nan-dafy ve izahay, azo villa anakiroa 3-4 ve izahay, zay ny ao an-tsaina. Avita anindry ny malagasy samy malagasy ohatranahy ve za zany mianatra de za zany manana capacité intellectuelle fa za ny ambonimboninaao, za manana 4-4 V8, zany ny ao an-tsainy manam-pahaizana antsika am'izao fotoana. Raha nanao jery totika atsika am'le hoe manam-pahaizana zoko teo aloha, ohatra manana conviction ihany fa ny am'izao ary zay koa ny anisany mbola azo anaovana fitaovana ny tanora am'izao fotoana, tena lasa fitaovana satria le tanora am'izao fotoana koa nianatra izy, manam-pahaizana, manana diplôma fa te hitovy koa am'ireny olona reny. Zay ny mahatonga an'le firenena tafiditra ao an-davaka. Na de misy ary ny tanora mbola manana conviction fa azon'le tsindry, azo lena le zavatra le rendrarendra ataon'le sasany io tsika miodikodina. Ka eo aty an-tany tena pastera raha mbola tsy hoe kivy ho aho satria tsy natao akivy le miteny, ataontsika didy le miteny, fa inona ny pertinence-ny ny famakafakana ny zavatra tenentsika eto raha ny vahoaka andefasantsika an'le message tsy tonga saina hoe ny fahefana ny tena tompon'ny fahefana anie ianareo raha ianareo tsy manaiky ho vidim-bola, raha ianareo tsy manaiky ho atao fitaovana intsony ireny olona rehetrarehetra mitety faritra reny, inona moa ny amonjeanareo an'zareo? Io manko tiako hatongavana. Raha tianareo zany hoe
zay tsy miantso hoe ndao hidina an-dalambe zany efa lozany toetrandro zany midina an-dalambe zany am'izao situation misy zao fantatra an'ireo olona reo zany tsy matarika olona hidina an-dalambe raha tsy mizara vola amina miliara fa rehefa misy tombotsoany ray voakitikitiky misy sa mamoaka vola eo 2 miliara 5 miliara midina eo Analakely zany midiny manakorotana fa izy mandany 1 miliara 2 miliara androany manakorotana olona ne any amin'ny centaine de miliara ny miditra aminy afaka volana vitsivitsy ao amin'ny firenena noho le olona satria rehefa tsy olona ny mipetraka eo amin'le toerany de mamoaka vola izy mba ametrahana ny olona am'izao zay moa manao analyse zavatra resahan'ny olona hoe ohatrany tsy misy fanavoazana zany misy zokilahy zay zao vao tana Sambava nisy problème resaka protocole hitako any a de niteny mihitsy izy hoe ohatrany tsy fanavoazana zava-misy fa tsy tiako moa ny teny hoe refusation zany fa hoe fanovana le teo ihany ny teo zay zany le tiany teneniny de nefa le vahoaka raha jerenao tonga zay nanotrony tsy haiko inona mahasarika an'le olona andeha hieno an'le kabary ve sa andeha hijery an'le tavan'olona ve sa hoe mila hita fa nisy manam-pahefana tonga tamin'le toerana de vory maro zay tary de ambiance zany zavatra zany efa nisy foana hatram'izay nanova inona ny eo amin'ny fiainanareo izany nanova inona teo amin'ny fiainan'ny malagasy ao amin'ny firenena izany io manko mahasarika ny saiko manontany hoe sao de mba isika malagasy ihany zany isika vahoaka malagasy ihany a maniry ny tsy te hiala am'izao fahasahiranana misy atsika zao sao de isika ihany a ohatrany hoe tiatsika le zavatra satria mety io fiainana io mety amitsika rehetrarehetra io satria efa zatra io zany ny zone de confort tsika hoe inona moa mampiasa sainanareo na izy eo a ohatr'izao foana ny fiainanay fa tsy mila ovana zany zay zany le fomba fisainana am'izao fahitako anazy de zay nanaovany antso avy am'le tanora malagasy hoe ianareo ary ny tena manana tombotsoa bebe kokoa zay moa tsy anisan'ny hoe mbola efa antitra fa tam'lazany hoe fampianarana zany a zay mbola nisany tratran'izany hoe malgasisation fa tsy nanakana anay a ho tia tanindrazana androso izany fa ianareo tonga taty aoriana izay manana teo ampelatananareo zay fitaovana rehetrarehetra zay nafahanareo mandray fahalalana tam'izany andronay zany mbola tsy ohatr' zao zany internet zany sao anareo en quelques clics azonareo daholy a ny données eran'izao tontolo zao manana kapasité kokoa zany ianareo a am'izany fanovana zay fa nefa ianareo ohatrany miraitso-kombakomba ihany am'le système misy satria raha mijery ny namana ny olona zay mamoaka hevitra fantatra ny maizy azy manana trakefa manana diplôma manana fahaiza manao fa rehefa mitehaka an'le zava-misy
ohatrany hoe manaiky ny zavatra misy am'izao firenena zao a, tena eo anao manontany tena hoe mbola ho tafavoaka ve isika? Mbola misy zavatra azo antenaina ve eo amin'ny firenena? Raha am'izao situation zao a, hoe andao irona fa tsy maintsy mandeha io élection io, eny tompoko, tsy maintsy mandeha io, fa à quel prix? Rehefa maheno moa zay am'izao, na ny diaspora mba nieritreretana hoe efa nahita fiainana, hoe efa mahita zavatra fandrosoana kely avy aty ivelany, de mba fa eritreretiny hoe ohatr'izao ny fitondrana an'le firenena, ohatr'izao le fandrosoan'le firenen'olona, ahoana ny ahako tsy ho tonga am'zany a? Nefa reny olona reny indray androany a, be dia be a, mbola tena mampalahelo miteny azy, voasintona ao anatin'le système misy am'izao hoe satria maninona? Le business. Inona ny fidiram-bolako? Zao tsika aty amin'ny diaspora zao tsy ho ela ivory indray anao ohatran'ny mahazatra eo, misy antoko, misy association, iforona, andresy lahatra. Ino moa hitantsika? Fampiantsoana tao amin'ny ambasady ataony zany honorable zany, tena miala tsiny amy zoky zay niantso anahy, miala tsiny, miala fondro, tsy hoe tsy manaja anao a zoky lahy am'le fiantsonao fanasanao anahako, fa le pertinencen'le zavatra sy le olona nampiantso a, tsy hitako ny intérêt. Ray zany. Faharoa, raha ny olona zay eritreretinareo hoe honorable andeha hampiantso, andeha hifampidinika am'zany diaspora zany, todika aminao a honorable. Tsy ohatry reny a ny fomba fanehoan-kevitra alefa any amin'ny Facebook, any amin'ny compte-nao a, miantso an'le olona. Tsy haiko, miala tsiny amy tenan'izany a, fa tsy fahalalam-pomba. Ianao tokony handamina zany honorable zany a, ianao tokony hamiratra. Antsoinao le namana diaspora ohatrany hoe filambanina. Aiza zany tahina forte? Aiza rapetsam-bava? Iangavianareo tena zany ve? Zany ve ny esprit hitondrana amin'ny firenena? Efa tsy vitanareo hoe miantsy adi-poko ana Madagasikara. Zany ny esprit hitondranareo ny fiantsoana ny diaspora tonga aty. Miala tsiny zay anisan'ny tsy nahatongavana. Na moa za moa miala tsiny satria na ny PRRM tonga teto ary a, izahay tsy tonga tany. Vao maika moa ny zavatra tsy hoe manambany anao honorable, miala tsiny, fa tsy ohatr' zany a ny fomba fieritreretana olon-dehibe, vice président n'Assemblée nationale ampirahiny malagasy izay mitaky fédéralisme. Io any mbola tiako tsindrina, mitaky fédéralisme. De fédéralisme amin'ny fomba inona ary zany nitondrana Madagasikara? Am'izany fomba fisainana ohatr' zany hoe fampizaram-bazana amy samy malagasy. Zany fédéralisme zany a mampivondrona ny culture samihafa. Zany fédéralisme zany a mampivondrona ny olona. Fa ohatrany esprit sécessionniste ny tianareo hatongavana am'le izy. Ny teneninay teto zany hoe
aza atao ho an'ny namana rehetrarehetra mitaky any amin'ny faritra mitaky federalisma, aza eritreretinareo hoe fahavalo izahay raha miteny an'izany. Fa zany federalisma zany ana tena zavatra teknika zany, be de be zavatra condition, mialatsiny amin'ny tena vahiny ny tenan'le izy, condition préalable atongavana amin'izany zavatra zany. Fa raha fomba fisainana hitondrantsika azy am'izao a, tena loza mitatao ho an'ny firenena. Ary zay iverenako am'le niteneniko teo hoe tena mety am'izany communauté internationale zany am'izao situation misy am'izao satria samby mitady ny intérêt-any daholo reo olona reo. Zary any ary atsika miady mifamono, zary any ary atsika tsy manana stabilité politique, zary any ary mpitondra atsika io voabaikin'olona rehetrarehetra zao. Vao maika moa isika manosy atsika ny tena atsika mitondra am'izany situation zany a, manahirana, mampalahelo. Tena hoe makaiza ny firenetsika, makaiza isika malagasy, ho aiza ny taranaka atsika. Ny atsika le vita ihany e. Itsika zao efa vita. Inona tsony ny antenainao? Raha anarina an'izao Madagasikara zao de any amin'ny 20 à 25 ans. Anarina an'izao situation zao 20 à 25 ans. Nefa raha mbola tsy manomboka izao koa tsika, mety any amin'ny 50 taona any vao hanomboka anarina an'izany Madagasikara zany. Iza ny mbola ho velona am'izany? Inona ny mbola antenaina am'izany? Ny diaspora moa ny ankamaroany rehefa tonga amin'ny fotoana matetika efa cercueil ihany atsika vao mody. Mbola mampatahotra koa rehefa alevina tonga any mety mbola ho angalarin'olona ihany koa ny taola. De mbola inona ny antenaina? Zay ny pasteur fa tsy ataoko lava ny resaka androany ary tsy te hivalapatra ela be satria ny raharaham-pirenena am'izao moa tena vola no miresaka fa tsy zay efa manomboka mahakamo le mamoaka hevitra satria efa tsy hevitra ny henon'olona am'izao fa reto koa bandy be resaka tsisy atao akory a, tsisy hohanina. Zay matetika ny resaka n'olona manko hoe tsisy hohanina, tsisy hozaraina fa mampiresaka fotsiny. Misaotra pasteur. Misaotra anao. Ampirehitra afo kely aho. Le ampirehitra afo eto de zao. Mba misy constat kely ty mba tiako hiantsonantsika mpanaraka amin'ny Facebook de jeronareo le logika ny rahantsika. Za tsy miteny hoe marina ny zavatra lazaiko a, fa atsipiko fotsiny le izy de samy mieritreritra. Fahitanareo ny zava-misy am'izao ve? Tena sûr ve nareo re tanora malala fa ny discours officiel zay mivoaka am'izao fotoana zao amy vavan'ny zay manana fahefana na fitsarana de tena manenjika marina an'ireo olona zay lazaina aminareo reo avoaka amy sary intelligence artificielle. Ao zany nga Andrinina Rajoelina, de ao ihany koa ny Liane Maurice, fantatrareo izy. Zany hoe ino no ahafahana carburant mbola hitazomana anareo tsy hitroatra fa ny zavatra tsy azontsika an-tsaina, ny tractation any ambadika any a tsy zay aseho anareo amin'ny Facebook eo no izy diversion daholo reny. Fa ao Madagasikara de tsy misy politika zany tenenina hoe maimbo be ny politika am'izao, tsisy politika zany ao, c'est la loi de l'argent, intérêt.
dikan'izay raha ny intérêny misy mahita olona azy zao tena tompony vava tamin'ireo honorable reo il est muet androany tsy ho tonoko ny anarany honorable io tena hoe mona am'izao tsika nyteny zao ny olona rehetrarehetra zay tompony teny teo a tonga ny miova daholo ny langage anjaranareo zany mijery hoe maka izy tsika zao misy antoko politika matanjaka be ao Madagasikara ao todika aminareo fantatrareo zany tsy hanona anaran'le atoko a ianareo manana kapasité mihitsy ary mbola tiany vahoaka na de tsy miombon-kevitra aminareo ary a za zany eto objectif za tsy miombon-kevitra amin'io atoko io tsy mety amiko io atoko io ary tazomiko hatram'ny farany a saingy za mahalala fa mbola tiany vahoaka nareo za tena hoe tiany vahoaka nefa ny lohandoam-pisorona anareo ao a mitondra n'io antokonareo makaiza raha tena vonona mariny reo raha tena nanao mariny reo tsy ohatry zao io mampametra-panontaniana azy zany hoe reo mpitariky an'io atoko io a inona no tiana tongavana ianareo le mpisehatra ty ambany nefany a manana ny force anareo fa misy tansa fotsiny eo misy zavatra mahavariana torak' zany koa retsy olona zay enjehina retsy or zareo a disons les choses tsy hitanareo bizara ve ny fahanginan'ireo olona anakiroa am'izao fotoana zao zay lazaina fa ennemi public il se laisse faire il se laisse insulter il se laisse tous les gros mots de tous pourquoi nefa raha vu ny capacité ananandreo olona reo manana force de représailles reo fa maninony zareo ny mangina point d'interrogation mbola ampiko ihany sura ve nareo fa le taratasy kely avoakan'ny ministera fitsarana de ampy hitazomany zareo an'ireo olona reo ndao tsika tsy fahanambaky manao démonstration de force zalary amin'ilany mampiseho hoe zay rehefa te hetsika de mahavita zavatra à l'instance internationale atahotra anareo zao hoe inona no teneniny OUA inona no teneniny sadeka sy ny sisa sy ny sisa manana mahamizy amin'io ve nareo tsy manana nefany a manitsaka zareo tiako tenenina aminareo zany de hoe dinio tsara fa ao anatina tsunami anankiray avant la tempête il y a un silence et dans le silence zareo tsara rehefa misy tsunami misitona ny ranomasina makery amin'ny atsasany de aveo miverina ao anatin'io fotoana silence io a de misy olona ao anatiny rafitra zay efa misy négocier zavatra ny ambadiky fa ny communication avoaka ty aminareo de hoe tsika zao tsika zao tsika zao et on est tous on se fait tous avoir fa araky ny teny mosy tany natao ny alliance contre nature efa mandeha en vue de 2028 de tadidio ty teniko ty za tsy mpaminany za tsy oatra my maihôly za tsy manao faminaniana fa projection ary matetika ny projection zay nlazaina teto a ohatra mba tanteraka dôly any ny akamaroany tadidio ty teniko ty fa isy olona tsy ampozinareo hiaraka hipotro rehefa manomboka ny sifflean'le match tadidio ty teniko ty de eo nareo tena s'est fait avoir tena tsy napoziko de ianona ve de ianona ve de izao ve tadidio zay zao aloha izy mbola am'zay hoe tsika ndray de tsy tia ny anina sy ny firongony tsika ndray de tsy contre ny anina sy any tsika ndray de zao zay aloha izy zao fa mbola any ambany aloha zao ny sous-marin mandeha
fa any ambany latabatra any efa tena mandeha daholo ny sakoroka rehetrarehetra fa mandeha daholo ary olona tsy ampozonareo no ifandray any ambadika any fa rapitso hipotra am'izay ny somara de hitanareo le vazivazy amin'ny tsy vazivazy fa le amin'ny tiktok le manay manao ohatry zao daholo olona rehetrarehetra mitehaka amin'ny androny ohatry zao hoe oay fa ino ty ce sera trop tard izay mahatonga miteny aminareo tanora fa tsy hoe jenjedy ihany ny olona efa maka départ ary efa manao zavatra any ambadika any aprimo posy ny ampo-po ary aza mandeha amin'ny atao hoe idéaliste fa mandeha any amin'ny atao hoe pragmatisme réaliste mietse ianareo ambadiky zay zavatra zay hoe ny efficacité aloha jerena ny idéologie ino no carburant manosika atsika manao zavatra fa pour en arriver là de misy teny ny soratra masina indramako manao hoe mora taka ny voromailala zany hoe parfois il faut avaler sa fierté nefany endre taka ny menarana soyez subtile et malin satria ny olohanareo efa teaiko tamy voalohany foana hoe il faut savoir danser avec les loups nareo matsy idéaliste be hoe rovina mba hipetraka ao anatin'ny fiarahamonina hoe hiaraka hisakafo ny liona sy ny ondry tsy isy zany raka izy satria ny sakafony liona sy ny ondry tsy mitovy noho zany ampiasao ny saina de dika zany za zany tsy ila zavatra betsaka fa on se comprend à demi mot message codé zao messageko zao hoe mahaiza mijery ny potentiel manodidina anareo za tsy miteny hoe nareo ihany fa manodidina anareo mahaiza mijery ny potentiel manodidina anareo dia midira am'izay amin'ny atao hoe réalité politique na alliance io a na accord io a na ina ny lazana io a fa tsy tafavoaka anareo rery zany io teniko zay za réaliste sauf moa nareo te hanao filozofia ka hoe mpitolona filozofy de hoe manoratra boky de mitolona amin'ny filozofia sy amin'ny hevitra bon c'est à vous de voir fa raha nareo tena mieritreritra hoe te hanova zavatra tsy maintsy mandalo am'izay aloha raha resaky aozonareo hoe ka mety mba ho tonga saina ihany ny olona rehefa mandeha reny scandale reny reto avoay tadinareo ngamba zay a zay sy mositana teto no namoaka dossier foana zao zay zao nanao tsy hoe zay tsy hamoaka tsony fa misivana zay dossier zay hitanay fa ilaina fantatra sisa fa betsaka mifandray aminay fa zao hoe efa habitué amina scandale ny olona jereo nareo fotsy zao tanatin'ny ty herinandro ty a ny sesindro le resaka miaramila sy mpitandro filaminana amy resaka fandrombana de les communications zany hoe bon zao mihinanao zao nefa zany hoe misy zavatra fahafa zany bon tsy maninona za tsy teny hoe diso na marina fa efa zatra ny olona ary zay le teknika ny olona hoe habituena amina scandale dia farany lasa tsy taitra tsony donc tsy ny scandale mihitsy re tanora no iconscientisena olona ilaina foana ny dénoncer bien sûr fa aza mise am'izay tsika ny azy zany de lazaiko eto hoe ny conscientisation tsy mipasy tant que vous n'avez pas le pouvoir mahitsy be nya fa tsy ozonareo rehefa conscient n'olona dia anova izy tsy isy zany ao amitsika zany dia miova sata miova andrina hoe tsy miaraka amin'ny andrina reraka ozy le fitenenana tsy miaraka amin'ny soavaly maty sakaizany mpandresy malheureusement c'est ça Madagascar raha vao tsy miadere an'izay ianareo amy fomba fanaovanareo combat Madagascar n'est pas la France, Madagascar n'est pas le Népal, Madagascar n'est pas le Burkina Faso, Madagascar c'est Madagascar. Nous zany ça personnellement misy ny atao hoe équilibre amin'ny atao éthique de conviction ary misy ny atao éthique de responsabilité
l'éthique de conviction efa ao aminareo ary tena bravo satria tena hitako le conviction nareo hoe ity misy le fanovana lal miteny teto felana tamin'ny non karinina ka karinina hoe tsy nisy nekena na ny ray ara ny résolution nareo na ny ray azy zaveraky izy tsy efa mazava hoe tsy hanao an'io zany izy e tsy hoe mbola misy négociation kely tsy hanao an'io zany izy de nareo nefa misisika foana de mbola manateny zay fa mba ianao anay ny ray aman-dreny attendez le déni de la réalité dikan'izay zany a raha te hanova raiso ny fahefana za tsy miteny hoe manongana fanjakana na andao akabasy tsy any fa manaova politika manao politika zany a aprimina posy ny ambo-po mandeha ny alliance sy contre nature fa amin'ny olona zay fantatrareo fa afaka hicristalliser le combat anareo misy io dinio kely tsy hiteny azy eto a misy io ary rehefa hitan'ny olona fa vous serez fédérateur et rassembleur dia manomboka misy zavatra manatona am'izay tsy laza hoe inona misy zavatra manatona am'izay zay ngamba ny azy zany fa tsy araky ny teny mostana tsy janona ely eto zay fa ny sensibilisation fa am'izao tsika miteny zao zany dia ohatrany amin'ny fanaovana baolina zany tsika zao tandareo rehefa akaiky fin de saison iny ino ny tena enjeu fa tsy le début de saison le début de saison zany a efa fisehoan'le zavatra natao inona ny zavatra hitranga mandritra ny fin de saison na mialohan'ny fin de saison manao mercato ny agent mpanao baolina am'izao zany a mandeha zao ligue des champions de io mitanareo fa ny mpanao ny agent efa mandeha mitsakariky mbola vao manao baolina ohatra zao hoe le zala am'le camp adverse hoe efa côte-côtiny zala avy ato am'le camp adverse mifaninana eo imagine anareo zany hoe fanandrina zany PSG sy Bayern de mijery eo ny PSG de hoe riken ry milay be de iken manao baolina contre ny PSG hoe efa côtiny PSG hoe saison manaraka ianao any aminay azonareo hoe diako teneny ary tanora mazava be ngamba aza mikodiko zany e fa tsy hoe rehefa ary amy match vo hoe iza moa zany anao baolina eto iza dolo niaraka anao baolina antsika c'est trop tard mandeha ny mercato zareo fa manao mercato mantsangana association ary ny diaspora zao efa hisy hetsika atao aty ambadika aty satria malala akory zareo fitondrana fa zareo samy ao zany efa samy manomana dia tsy matoky any ianina de manomana ny azy ary mamely any ranona eo akaikiny io tsy tona anarana satria manjary fantatry zareo le zavatra tiako teneniny fa amy discours de zandray de tsy mivadika ny colonel zandray de pour any colonel amin'io fa ko fa izy tsy tia azy izy ane zavatra cinéma eto amy tanàna eto ry zareo e de tsika koa de roboko hoe tena fidèle aminy kosa izy tena ola donc mietsery tanora raisony ny fa raha ohatra nareo tsy hanao tsy handray an'le atao hoe moa décision politique fa mbola anao hoe izara foto-kevitra izara firaikevitra tsy manozy na tsy manopa fa sany varien donné zay ngambany any no teniko farany fa de misaotra atsika rehetra naharitra hatramy farany araka teto a ialana tsiny tamin'ny vahiny zay tokony ho avy tandroany fa dia ezaky tsika mbola hampiditra an'zareo eto amin'ny fotoana manaraka tsy haiko mbola manana teny farany ve mostana sady efa zay ny farany marana anazy de izay izy ripiray tanindrazana ny tiany atongavana androany tsy hoe tsy mahita tenenina tsony na tsy misy dossier avoaka tsony a tena raha nieritreritra zay amy dossier omen'olona anay a mba tsy ho ataon'olona fitaovana koa indraindray zay ny tena marina de hoe tsy hoe mpanao skandale fotsiny zany ny ale eto fa le conscientisation antsika rehetrarehetra zay zany zava-dehibe mba hiverina am'le fitiavan-tanindrazana isika satria raha ny zava-misy a izy ozy pasteur teo hoe scandale sur scandale io ne
ry zalahy ihany mamorona skandala isan'andro zany e, fananinay mihitsy a tsy ny resaka miaramila ity sery ireny a zavatra voiziny de le malagasy efa leo a eo koa zany a ny tiany atongavana androany de hoe io réseau de l'ombre sy ny trafic illicite rehetrarehetra reo a miasa mafy satria maninona zarany ary misy ny atao hoe état faible le fanjakana mihitsy ny faible mba hahafana mikontrôle ny rehetrarehetra atao fa rehefa ny vahoaka kosa no atory no tsy tonga saina ane miantefa ty aminay le izy satria zay zao na ho tonga any Madagasikara lasa iza ny anambotra iza ny amono zany daholo nefa am'le fitiavan-tanindrazana tsy maintsy miteny nefa fitenenanay a manembatsemba ny interen'olona be de be fantatray zany tsy adala akory izahay matoa miseho sy miteny isan'andro tsy adala izahay fantatray zany danger rehetrarehetra zany na ny namana na ny fianakaviana be de be a mampitandrina mihitsy ary hoe mitandrema aza tonga aty aza tao an'izao fa matoa zay miteny a matoa zay mijoro a mba tiana ihany mba hitovy am'le firenena mandroso manana maizy azy zany Madagasikara zany zay ny anay androany de mankasitraka tsika mpijery a mino zahay fa samby nandray mitandrify azy androany ary mandinika tsara hoe inona ny realite misy ao am'le firenentsika tsy hoe miteny zay isan'andro hoe tsy tiany ray ihany na tsy tiany ray ihany na fankahalana tsy zany le izy fa am'le zavatra rehetrarehetra eto am-pelantanana de mampandinika mampatahotra hoe hoaizy ty firenentsika ty akaiza ny taranaka malagasy satria vao omaly moa nanao vazivazy niaraka tamin'ny namana hoe be de be ny olona mbola manao publication hoe fier d'être malagasy fier d'être tsy hay tsony hoe fier maninona fier amy fahantrana ve fier amy fanabadona ve tsy hay tsony fier amin'ny trafika isan-karazany ve zay mahatonga zay mbola mijery hoe tam'izany fotoana zay rehefa fiera manao hoe zay malagasy a misy fierté ihany fa androany a tena manahirana io skandala sur skandala ozy teo ao ny fausse diplôme amin'ny haut fonctionnaire zao hoe tsy hay tsony e mamenatra amy teny an'le izy fa ankasitrana atsika anjery veloma pastera de mankahiry atsika hatrany a ndray izy ty mbola ho tohizatsika ve le fitenenana sa jery fotsiny atsika aleo aloha ampy ny androany a efa adiny ray sasalatsaka tazomitsika ihany iny mba tsy oatra amin'ilay megany olona fa de misaotra anareo rehetrarehetra naharitra hatramin'ny farany a mirary soa atsika ho amin'ny herinandro manaraka indray a irariana moa no ho avy ny vahiny zay asaina dia ho maromaro foana ny zavatra ho resantsika zay ary fa de mirary soa e.